Salama daholo eo androanitsika dia ndao indray raha heritserezaka mahakasika ny reto izay tsara ho fantatra tao anatin'ity herinandro ity. Mahavita tara Silvestre no tsaraina teny Ampaky tamin'iny andro omaly iny ka niandry ny fanapahan-kevitra amin'ny mety na tsy mety ho fahafahany vonjomaika amin'izay raha mahazo azy zay nivoaka ny Vangaindrano iray manontolo amin'izao ankehitriny izao. Député Soflira Prinsia vonona hitondra ny hetahitany vahoaka izay nifidy azy any amin'ny district Analalava ity sombavambahoaka izay voafidy tao Analalava ity. Rina Rakotomanga hirotsaka ho fidina Bentanan'Antananarivo renivohitra amin'ny anarany manokana sy ireo fikambanana miara-miasa amin'ny hatrizay. Ka ireo no voabasina amintsika ato anatin'ity video ity. Manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao matawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Tsy mahavita intsony ny ao amin'ny fitsarana raha tsy ampiampangana ambony na ny chambre d'accusation ao amin'ny PAC second degré raha ny momba ilay raharaha sombavambahoaka mahavita tara Silvestre hoy ny mpitsara nandritra ny fitsarana ny tamin'ny omaly iny manoloana ny fangatahana fahafahana vonjomaika na ny liberté provisoire anio sombavambahoaka io. Efa tsy anjaran'izy ireo tsony raha ny fanazavana hatrany fa efa ho tsaraina ao amin'ny cour d'appel ao amin'ny PAC ity raharaha ity. Hatreto anefa tsy mbola nahazo taratasy manondro ny fotoana hanaovana izay fitsarana izay. Ny mpisolo vava any député mahavita tara Silvestre raha nitondra ny fanazavany. Fehiny tsy nahazo valiny mahafapo na eny na tsia amin'ny famoahana azy. Na dia niezaka nanao fangatahana ny hamoahana ny mahavita tara Silvestre izay sombavambahoaka ny Vangaindrano azy ny mpisolo vava azy taoriny fiakaran'ny fitsarana tamin'ny omaly maraina iny. Tsy maintsy ho tsaraina ao amin'ny cour d'appel ao amin'ny PAC ny raharaha saingy mbola tsy fantatra mazava ny andro sy daty hirosona amin'izay fitsarana izay. Raha tsy ahivina moa dia voaroroy ho nanodikodina volam-panjakana tao ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ka nosamborina ny 7 aprily taorian'ny fandrotsahany ny antotaratasy firotsahan-kofidiana sombavambahoaka ary nahiditra amponja teny an-tanimora nanomboka ny 7 aprily. Tsy afaka nanao propagandy saingy nandresy tamin'ny sambato lavitra ka voafidy ho député ny Vangaindrano itsy farany ka noelohina higadra 10 taona izany hoe 10 taona tsy mahazo manao asa-panjakana, 3 taona tsy mahazo manao politika ary niampy onitra araky ny didy izay navoaka ny fitsarana premier degré any PAC tamin'ny 9 Jona izay nanaovany mpiaro fampiakarana. Andaniny nitaky ny fanafahana azy ny vahoaka ny Vangaindrano nanomboka ny sabotsy teo iny izay nidina an-dalambe nanetsehany ny mpitandro filaminana marobe ny afara tamin'ny daroka lacrymogène. Ka noho izany dia tena mbola ao anatiny savorovory tanteraka ny Vangaindrano amin'izao manoloana ity olom-boafidin'izy ireo ity ary mbola tsy fantatra mazava hatreto ny tena toy ny raharaha ity ka dia samy miandry ny vaovao daholy ny rehetra amin'izao ankehitriny izao. Mbola ao anatin'izay resaka sombavambahoaka izay hatrany moa dia ny any Analalava tonga niatrika ny fivirina voalohany tamin'ny fanombohana ny taom-piasany ny sombavambahoaka vaovao izay ilany tamin'ny voka-pifidianana tamin'ny 17 Jona 2024 lasa teo iny député Soflira Prinsia izay voafidy tao amin'ny district ny Analalava. Nambarany fa ataony lohalaharana ny famahana ny olan'ny vahoaka ifotony ary vonina ny tena ny tondra sy hiady ny tombontsoa am-bahoaka eo anivony fahefana mpanatanteraka. Tazana niatrika teny ihany koa ny sombavambahoaka izay voafidy tao Port Berger sy Antsuy mampikoa ny Befandrina mandritsara ary be alanana ho an'ny faritra Sofia iny ka midika izany fa tena vonina tanteraka ireto sombavambahoaka izay voafidy tao amin'ny faritra Sofia ireto hitondra ny tehitan'ny vahoaka ary mba hirosona amin'izay fampandrosoana isam-paritra izay. Raha tadidintsika moa ity sombavambahoaka Soflira Prinsia ity izay voafidy tao Analalava ity dia
ilay sombam-bahoaka namono omby efajato mba ho fisaorana anivoaka ny Nalava Ray Manontolo tamin'ny fahalaniny sombam-bahoaka farany teo iny ary maro moa ny gaga sy talanjona raha voanandre an'izay famonona omby maro dia maro zay mba ho fisaorana ny vahoaka izay. Natao moa izay rehetra izay ho marika ny firaisan-kina, fifankatiavana ary ihany koa ny fisaorana anireo vahoaka rehetra ny Nalava Ray Manontolo satria efa tahaka an'izay foana moa ny fomba amam-panao amin'ny faritry ny avarabaratry ny Noziny rehefa misy ny hafaliana tahaka an'izay. Fantatra amin'izao ankehitriny izao fa hirotsaka ho vidiana ao ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'ny anarany manokana sy ireo fikambanana miara-miasa amin'ny hatr'izay Irina Rakotomanga raha ny hita tao amin'ny page Facebook-ny. Maro ireo mpiara-mombonanto ka anivelany miaradia sy mivonina ny hifanohana fa isika isisa no andrasana hitondra ny fahaiza-manaontsika sy ny fahavononantsika ho an'ny arivo mamintsika ho hiatrany ny nambarany tao amin'ny pejiny tao. Ka noho izay dia maro sahady ny voaka Antananarivo Ray Manontolo amin'izao miandrandra an'izay firotsanko fidiny Irina Rakotomanga izay ao Antananarivo renivohitra ao satria isan'ny olona azo lazaina fa fantatry ny maro ihany izany Irina Rakotomanga izany raha ho any Antananarivo renivohitra. Lafarinina tafiakatra 520 ariary ny iray gony izay 50 kilograma moa izany na 5,000 sorietsy ariary be izao. Misy fiantraikany be amin'ny asa fitadiavam-bolan'ireo malagasy maro. Ny fisondritry ny vidin'ny lafarinina tato ato. Iray volana mahery mantsy izay mbola 4 sy 1 ariary teo eo ny iray gony izay 50 kilograma amin'ny lafarinina efa mananika ny 5,000 sorietsy kosa izany ankehitriny. Tsy nanamboatra menakely intsony izahay satria tena tsy zaka ny vidin'ny lafarinina. Betsaka ampity anefa io mofo io saingy tsy afa-manoatra izahay. Ny haben'ny mofo baolina ihany koa voatery na hena mba tsy hamono antoka. Tsy afaka ampiakatra ny vidin'ny mofo anefa izahay satria raha mahalala ny fahefa vidiny ankamaroan'ny malagasy. Hoy Ravo izay mpivarotra kafe sy mofo ny taraina eo anoloan'ny zavamisy. Raha sanatria tsy misy fidinany io vidin'ny lafarinina io, tsy maintsy hanamboatra vidin'entana izahay satria hitady vola no atao fa tsy hiditra fa tiantoka akory. Tsy ireo mpanao mofo ihany no mikaikaika fa eo ihany koa ireo mpanamboatra paty gasy izay betsaka mpampiasa ihany koa. Ao anatin'ny vanim-potoanany ririnina isika amin'izao 500 ariary dia efa mahazo lasopy mafana misy tsiron'akoho sy paty kely ary zava-maitso. Raha vao miakatra nefa io vidina paty gasy io dia tsy maintsy ampiakatra ny vidin'ny lasopy ihany koa izahay. Tsy ny lafarinina ihany nefa no nahitana fiakaram-bidy eny an-tsena fa ny menaka ihany koa. Ny henan'omby nofony sy ny totokenina ihany koa efa 2 ariary ny iray kilao raha 5,000 ariary ho an'ny kotileta sy ny sosisy. Efa nandrangaranga fiakaran'ny vidintsoloka ny fitondram-panjakana efa mahalala ny zavatra mety hitranga hateraka izany isika rehetra amin'izao hoy izy ireo hatrany. Tetikasa mpangalana ny fandinika ireo ministera mandrafitra ny komity mpitarika malaza amin'ny fitateran'an-dranomasina ny lakandran'ny mpangalana. Ho fanantratrarana ny tanjona mikasika ny fitaterana sy ny toe-karena maharitra manodidina azy dia nanatanteraka ny fivorina voalohany ny solitenan'ireo ministera mandrafitra ny komity mpitarika vaovao. Tao amin'ny foibe APFM Agence Populaire Maritime et Fluviale Ivandry no nitanterahana izany tamin'ity herinandro ity. Ny hijereny ireo tombotsoa sy seha-piarina rehetra azo trandrahana ao mpangalana no tanjona. Mampifandray faritra efatra dia atsinanana vatovavy fitovinana ary atsimo-atsinanana ity lakan-drano ity ary manamora ny fitateran'entana raha mitaha amin'ny fandehanana amin'ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito ary ny 520. Raha voarindra ireo seha-piarina rehetra manodidina azy ireo toy ny fambolena, ny fiompiana, ny jono, ny fitaterana, ny fizahantany sy ny sisa dia hiteraka tombotsoa ho an'ireo komina manodidina ao anatin'ireo faritra ireo. Hoy ny tale jeneraly ny fitaterana an-dranomasina sy ny an-dranomamy ary anabakabaka Rakotomalala Dina Harinirina. Efa tamin'ny taona 2014 no nanomboka ny asa tao anatin'ny tetikasa-pangalana. Ny 27 amin'ny 730 kilometatra manomboka ao Toamasina ka hatrany Mananjary
no efa misokatra ho an'ny fitaterana andranomamy. 2 andro ka hatramin'ny 5 andro ny faharetany dia arakaraky ny hafainganam-pandeha ny lakana na vedety. Ary ny nambaran'ny tale général ny APFM randranantenainy na Jean Edmond dia enina ny karazana asa mandeha ao amin'ity lakan-drano ity ankehitriny, koa fanajarinana ny rano, ifamezivezena sy ny fanamboarana seranantsambo andranomamy no andraikitry ny APFM sy ny ministera ny fitaterana. Izay sy zay mo no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy. Misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy sy tao matamatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.